Ahoana Marina. Matotra ve ity fitondrana ity. Very fanambola velona ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao. Tebotebo lava no iainana isan'andro. Ny anona ho arapaka manahirana. Ny aretina miamparitaka. Ny mpitondra bekajikajy politika mba ampaharitra fahefana. Tsy mijery ny manahirana ny vahoaka intsony izay fanapahan-kevitra mivoaka, fa izay mampetipety ny fomba mba hitantanana ny firenena. Mpanao politika, sendika, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra. Tsy misy tsy feno fanahinana manoloana ity fitondrana hita fa tsy mahazaka demokrasia ity. Manana mpanolontsaina ve ny filoham-pirenenantsika ankehitriny ity? Sa izy mihitsy no sarotra atoro? To mitarika savorovoro eto amin'ny firenena foana mantsy ny fanapahan-kevitra izay ataony. Ary tsikatra de fanapahan-kevitra mba iarovana seza fa tsy ho tombontsom-bahoaka velively no ho raisiny. Raha tsaroantsika tsara de raha vao nanapa-kevitra ny fitondrana fa hiboka ny vahoaka malagasy dia tiano zava-nisy tany amin'ny faritra maro. Fa misy ihany a ny manao an'le asanay izay tsy mpanao an'le asa, jerena fotsiny. Ny olona jerena fotsiny mandalo amin'ny barazy a amampolo ny amandratony. Rehefa tena tsosakanana tanteraka fahasalamam-bahoaka ny jerena na izahay aza de makatony fanakatonana tanteraka confinement total anatin'ny fotoana voafetra ahafahana mijery ny fahasalamam-bahoaka de aveo a miara misokatra indray a hiasana. Efa de mijaly loatra izy ireo satria tsy nisy ny mesure d'accompagnement tao anatin'izay fanakatonana izay. Marina mihitsy ny voalazan'izy ireo izay. Tena azo atoka tanteraka ve fa tsy tonga eto Antananarivo sy any amin'ny faritra maro ireo olona mifamezivezy raha mikatona ny zotra nasionaly izay ilainy lazaina hoe misy fanapahan-kevitra matotra raisin'ny mpitondra ve? Ny arantsika neta tsara ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitondra ny herinandro lasa teo iny. Atsahatra avokoa ny fanehoan-kevitra ara-politika rehetra fa ao anatin'ny amehany isika zao. Mbola ao tsara ve ireto mpitondra reto e? Tsy mahagaga raha maro ankehitriny ny fanahina fa amady belirano hatramin'ny mandram-pialany eo amin'ny toerana izao fitondrana izao. Taratra izany ilay filazana fa tifidanitra na vofe tany Tomasina. Zavatra tsy mbola fahita tao anatin'ny enimpolo taona teto amintsika tokoa mantsy izany. Fototra nanaovan'izy ireo fanonganam-panjakana teto amin'ny firenena ny filazana fa nakato ny fitondrana tamin'ny fotoan'androny ny haino manjery iray, ary nolazaina mihitsy aza fa didijadona no nisy tamin'izany fotoana izany. Izy ireo no tena tsapa ankehitriny fa manao izany. Dia hoy ny filoha Marikaravalomana hoe zay le lazaiko foana hoe mandeha any amin'ny lalan'ny fitondrana jadona eto na le processus makany amin'ny dictature. Voalohany fanaovana manipulation ny sain'ny olona de atao mihitsy aloha zay andemena ny sain'ny olona, de rehefa aveo intimidation fampitahorana fanagadrana, de rehefa aveo manao an'le culte de personnalité na fizazahoana ary de milaza fa mamaha olana. Zay ny lalana makany amin'ny dictature. Io mitranga io mazava ny fanazavany teo. Izay tokoa ny zava-misy eto izay mikasany anio hevitra sy mitondra fanakianana ny fitondrana de voarahona amin'ny alalan'ny fitsarana na ihany koa amin'ny alalan'ny cybercriminalité. Ireo rehetra ireo dia midika mazava fa fitondrana marefo no misy ankehitriny ary fitondrana tsy voafidim-bahoaka ka manao ireo teboka ireo voalaza ireo mba hitazomana ny fitondrana. Hoy hatrany mantsy ny filoha Marikaravalomana hoe fa tena tsy tantiko, tena tsy mety de le filazany fa hoe anaja toy ny andraka Andriamaso. Ka na misy olo na tsisy olo izy ny responsable voalohany. Ray zay. Faharoa, lay fanitsakitsahana an'le demokrasia vao mipoitra mbola tanora de tanora eto Madagasikara. Zany ihany natokana anaiky hoe ho président ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara.
iny maha-président raha ohatra ka tsy anaiky ny anaikinaiky lehibenina fotsiny a hijoro hatramin'ny farany a ary rehefa mijoro a de mampafantatra raha ohatra izy zao nanaonarain'ity décision ty a tamin'ny azoma de toky zay de nivory teo ny eo ihany tsy miandriandro hoe zao no ataotsika de nanao nyty fanamparanyity zahay hoe izahay atao amin'ny rodobe mpanohatra araka ny décision interministériel navoakan'ny fitondram-panjakana tamin'ny 22 avril 2020 sy 2020 raiky 2020 sy 2020 zay mandrara ny fanaheho-kevitra sy ireo ady hevitra politika eny amin'ny ainao amanjery rehetra eny amin'ny ainao amanjery rehetra reo anazy reo nge zany tsy mampanina azy manao sorona azy fa le avy aty amintsika mpanohatra ny tena tsy avela nyteny tsony ny azy iny zany de tena fanitsakitsahana ankitsy rano ny lalam-panorenana ny fanontaniana mipetraka atreto de ny hoe inona tokoa izany no tanjo ny mpitondra fanjakana amin'ny fanapahan-kevitra tsy fanampenam-bava ireo zay tsy mitovy fijery aminy mazava nefa ny voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny andiny ny 10 fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ny fahalalana amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety dia azony ny tsirairay ary indrindraindrindra ny zo aneo hevitra malalaka zay voary ny lalam-panorenana mbola tsy miala amin'ny ihany amin'ny lalam-panorenana tena marina zay article 18 sy article 19 miresaka an'io liberté de presse liberté d'expression io mifanohitra tanteraka amin'izay mihitsy a io décision interministériel nyraisina io eo anatrin'izay inona doly ary ny zavatra ho ataotsika ny zavatra atao de zao raha pitso de rapitso ihany dia ametraka fitoriana any amin'ny conseil d'état mba ilazana azy hoe mba ampietona an'io décision io aloha mandrapy statuendrareo ary rehefa tsy mahafapokoa nefany ary mino anefany fa olona misaina mieritreritra tsara reo efa nisy toy zany taloha mahalala ny tokony ataony reo hoe aiza nisy firenena anankiray re olona de hoe ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ko ny tany rehetra eto ambonin'ny tany iny misy an'le covid daholy la zao zay tsisy nefa tsisy mampatory an'lay démocratie hoe matory aloha démocratie fa mbola manjaka ny covid iza tokoa mo ireo firenena zay miady amin'ity aretina ity no milaza sy mamoaka tao aminy fa tsy mahazo manio hevitra noho ny aretina nahatsapa ihany moa ny mpitondra fa tandrametaka eo fanapahan-kevitra izay noraisiny io namory ireo tompon'andraikitra ny fitondrana mba ikaroana vahaolana hono ina no nampihemitra tao mafy ve ny tsikerana azo ka tsy maintsy ny hemitra raha nahatsapa mantsy ny fitondrana fa tsy mety io fanapahan-kevitra izay noraisiny io dia mazava ho azy fa tsy nandray izany mihitsy izy ireo saingy izay ilay hoe efa mipotra ny olana izay vao migoropaka ity no fanazavana nandritra izay hanao décision interministérielle vaovao zany a ary esorina ao anatiny zay ataotsika hoe fandrarana izay zany ary ho hainao manjery reo fa ahoana mariny raha milaza ny ministera fa tsy natao mba anampenam-bava iny fanapahan-kevitra iny inona moa ary firy amin'ireo fandarana ireo no tsy andraisan'ny mpanao gazety andraikitra fototra dia hoy ny filoha marika ravalomanana hoe fa eto amitsika de tena kototo tsy mba vitany hoe kototo fa tena tsy ampiaverana tsy fantatsony zay ilazana azy fa tena hitako mihitsy zany hoe hitondrany amin'ny didiky fe lehibe tsy haino any iza ntsony izy a ary tsy ampafantatra voaka ny zava-misy fa de ataony ohatr' zao nge ny zavatra manjoa atsika am'zao fotoana zao efa nampafantatra am'reo communauté internationale sy ny any velany rehetra fa de hojerena fotsiny ohatr' zao hoe Madagasikara de hoy izy mame antoka ave anao ka raha manampy zay a de tena mandeharaka tokony ho izy eniko ary fantatro zavatra tia nyresahana toy izy hoe nareo mandidy fa tsy za fa za milaza fotsiny hoe le vahoaka malagasy zay miandrandra fiainana io tena fiainana ty iainy ohatrany olony rehetra zany manana dada sineny zany marary zany tena mafy fianakaviana tototo etsiro
tsy hitantsovy atao toy ny voalala voataniko izy ny vola am-pelantanana tsisy ny asa tsy misy ny sakafo tsy misy tena mangidy tsy mbola nisy ohatranyity marina zavatra afara zay tsotra fotsiny io hoe afara ara le vaksiny fa tsy maintsy afarany io e eo izy mikenikenina io zay le atao hoe attentisme zany hoe tamatama atsy vitany tamatama tavozavoza atsy vitany tavozavoza fa mbola manao kajikajy hoe ahoana nanam-penambava ndray tsy ho voatapina aloha mihitsy mivava ampanohatra mazava ny fanazavany teo fa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny de ny hoe raha ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fomba fitantanana an'izao fitondrany zao raha nyfamadika ny toerana zany hoe ny mpanohitra no mitantana ny firenena fa raha ny mpitondra ankehitriny io no mpanohitra inona ny zavatra nisy teto ohatr' zao saingy azon'izy ireo moa izay no iriny ka de hoy izy am'izay mitabataba sy manitsy toy ny fanaony fony izy ireo mbola teo amin'ny fanoherana hoe mahandrasa fifidianana ko tsy nandry fifidianana tamin'ny taona 2024 fa ahoana mariny ahoana mariny